amen. Araroty ny fotoam-pahasoavana azy ianantsika. Faharoa, ny fahalalana tsara azy dia fiombonana aminy. Fiombonana amin'ny fahalalana an' Jesosy. Ny fiombonana ilay tenentsika foana hoe communion, communion dia io izy io. Inona ny communion? Communion amin'ny teniny a tenin'Andriamanitra. Aokantsika ho feny tenin'Andriamanitra. Amen. Io ry zareo ny tenin'Andriamanitra. Io ny soratra masina. Jesosy efa niteny, tsy misy mialy io na litera kely indrindra amin'io ara dia tsy voafafa. Takininona ny ezaka nataon'ny fahavalo hanapotika an'izany baiboly zany? Takiny ahoana? Fa mbola io izy io. Nidoroana. Hitanao le onatsako hoe le boky nidokana nefa tsy levona. Na eto Madagasikara fotsiny aky nyresana fa tsy miresaka ny any ankoatran'izay tsika. Maro ny ezaka, nandrava, nandoro an'io tenin'Andriamanitra io fa mbola io foana izy eo. Araroty reto misy tena ndraindraiky efa miresaka amin'ny ankohonana zany. Eo mba vakio le baiboly e. Dia ohatrany hoe fatao mampimely izy fa tsy hoe mesatsiny na hoe hitsakana. Aleo le mba misy sarisary reny, aleo mba le soratra ngezangeza, aleo mba atao le teny frantsay ihany. Ohatrany tsy azonay mihitsy le teny gasy. Reto vakio ny tenin'Andriamanitra fa ny fiombonana amin'ny tenin'Andriamanitra. Endrim-piombonana anankiray tsy azosika elana. Amen. Oka ho feny tenin'Andriamanitra sika isan'andro isan'andro. Isan-tsaina ny tenin'Andriamanitra fa zany mahatonga antsika ho feny finoana sy ho feny fanantenana ary tena hoe hitombo tsara ao anatin'ny lalan'ny fibebahana. Amen. Miombona amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka, izay koa ny endrika communion anankiray amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Raha te halala tsara an'Andriamanitra ianao dia ny tenin'Andriamanitra. Raha te halala tsara an'Andriamanitra ianao dia ny fiombonam-bavaka aminy. Ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra miteny aminao amin'ny alalan'ny soratra masina. Fa le ianao miresaka amin'Andriamanitra dia ny vavaka, ianao miteny aminy. Alléluia. Misy différence, misy fahasamihafana eo amin'ny communion. Fantatrao hoe misy fahasamihafana eo amin'ny communion sy ny communication. Ny fiombonana sy ny serasera. Samy hafa ireo. Ny olona iombonanao dia olona tianao, olona manana intimité aminao, olona manana fil sy fibre tsara aminao. Fa ny olona iseraseranao tsy voatery izay. Fa raha tsy izany ministeran'ny serasera mety natao hoe ministeran'ny fiombonana. Ny serasera dia tsy maintsy atao amboamboarina indraindray. Misy intérêt, misy tombony tadavina any amin'ilay olona dia aleo aloha fa tsy maintsy miserasera e. Tsy maintsy miresaka e. Ny serasera dia mety ho fiarahamonina fotsiny sisa. Ny serasera dia mety ho atero kalao. Ane mba nanao an'izao atsika izy dia ndao koa mba hanao e. Tsy ratsy akory izany. Fa ny tiana tenenina dia izao, ny fiombonana amin'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny serasera tsotra fotsiny. So dia anao mitena za efa niresaka tamin'i Jesosy androany, za efa niserasera taminy. Tsy serasera fotsiny ilay izy, fa tena fiombonana. Ny fiombonana dia inona? Intimité. Tsy haiko milaza an'izany amin'ny teny malagasy. Fa tena hoe akaiky, tena akaiky an'ilay olona ianao, izay ny atao hoe intimité. Ny fiombonana dia inona? Passion. Tsy haiko tsara koa miteny an'izay ny teny gasy. Mirehatra amin'ny fonao ho an'ilay olona. Tsy afaka mihitsy ianao hoe tsy fantatro, hoe miserasera ataonao amin'ny olona anankiray dia tena mba anaovy limonady azafady. Serasera izay. Mirehatra be ny foko ana eny e. Tokony ho izay satria tsika tokony ho tiany na fahavalontsika ary tokony ho tiavintsika. Fa lasa amboarina be raha tonga dia izay aloha e. Tsy voatery ho izay fa raha mifandray amin'ilay olona eo ianao dia mety ho teraka ihany izay. Amen. Fa hafa ny serasera dia hafa ny fiombonana. So dia ianao mifandray amin'Andriamanitra tsy tianao anatin'izay tena fiombonana izay. Intimité, misy intimité ve ny firaisanao amin'Andriamanitra? Misy passion ve ny firaisanao amin'Andriamanitra? Misy firehetam-pitiavana ve ny firaisanao amin'Andriamanitra? Amen. Izay ny lalana, izay ny vahaolana. Sotra masina miteny an'izany a. Izay ny lalana sy ny vahaolana, fahalalana tsara an'Andriamanitra. Alleluia. Aoka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ho fiombonana fa tsy serasera. Alleluia. Alleluia. Ndaontsika hitsangana vetivety a, hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny a, sady hiomana ihany koa mifandraisana mpanompon'Andriamanitra manaraka.
Jesosy eo manome voninahitra anao zay misaotra ray masina tsara indrindra, misaotra tompo malafa mampatsiahana indray ianao androany, mba haritra mifiandrasana anao, mba haritra mifiasanao tompo malala, mampatsiahana indray ianao androany tompo malala fa indraindray koa tena miditra tanteraka, mila miditra tanteraka ao anatin'ny fibebahana. Misaotra tompo malala fa menao anay indray androany ny vahaolana, dia ny fiombonana aminao tompo malala, dia ny fahalalana tsara anao tompo malala, amin'ny teny sy amin'ny vavaka. Ampio zay tahizo mba olona tena feno vavaka tompo amin'ny fiainana isan'andro, amin'ny andavanandronay dia hanome voninahitra anao foana eny amin'izay rehetra alehanay eny. Minaran'i Jesosy amen. Alleluia. Ndao hitehako ao an'i Jesosy dia andray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Mbola hitohy vavaka tsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zahay iny amin'ny fotoana mbola ahafahanay miombona ao aminao. Amin'ny fotoana mbola ahafahanay mandray tena hoe mitarika anay ao anatin'ny fahamarinana ao aminao. Tsy ao anatin'ny fahalalana Jesosy, fa ao anatin'ny fiainana. Dia ianao fanahy masina no andray atahana ny zavatra rehetra indray. Ianao no anokatra ny teny, ary ianao koa no anokatra ny fonay tsirairay avy. Misokatra ao amin'ny fandrenesana sy fahaveloman'ny teninao zahay. Raiso ny sehatra ho anao Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen. Afaka mahazo toerana antsika. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny loha hevitra iraisana napetrany taminay mirahalahy. Satria ny olana goavana indrindra ho an'ny kristianina dia ny mirahateny fampakarana. Ary io tsisy olana hoe tsisy solution hoe rehefa avy eo dia hoe zao zany tokony ataoko dia mba taraverina, fa rehefa hoe mirahateny dia tonga dia mirahateny, tsisy vahaolana hafa ntsony, tsisy récupération ntsony. Nisy fotoana izay zany hoe ny olana hafa rehefa tonga fotoana anankiray io, mety ozy ianao hoe tena za te hanana tomobile ohatr'izao, na za te mahaolana ohatr'izao hoe tena hoe resaka ara-bolana, resaka arak'asa, visa, na inona na any amin'ny fanjakana. Fa rehefa avy eo tonga Jesosy, mampamangy any zany olana rehetrarehetra zany, tsy fantatry hoe inona avy ny olana atsehantsika tsirairay avy, za aloha manana. Fa zany azoko antoka fotsiny rehefa tonga Jesosy dia tsy haiko izay voatsolon'ilay olona any rehefa lasa amin'izay fotoana izay, mampamangy any izy. Fa mino fa za kosa nefa mino aloha fa hoe madio tsara rehefa ohatra hoe tonga Jesosy tsy manana problème amin'izy an'izy. Zany hoe tia sarihana saitsika ny tena olana tandremantsika dia sao dia ohatra hoe mangatsika ny fitiavana. Ina le ten'Andriamanitra iny hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany, sao dia tsy any amin'ilay fitiavana voalohany ntsontsika. Na ohatra hoe tsy voatahiry ny finoana, tsy manam-pinoana ntsontsika. Dia izay ny antony mahatonga ny fampianarana manomana antsika amin'ny fampakarana hoe ho voatahiry ny finoana, ho voatazona amin'ny fitiavana voalohany, na hitafaverina ny amin'ny fitiavana voalohany. Ny fitiavana voalohany matsy tena marina. Fa rehefa avy eo amin'izay rehefa miaraka amin'ny Jesosy elaela eny dia miova ilay fitiavana voalohany, indraindray lasa fitiavam-bola, satria ohatra nahazo azo fitahiana kely tao anatin'ilay izy dia very anatin'iny, dia averin'i Jesosy ilay fitiavana voalohany iverenana. Nahazo azo voninahitra kely dia miova ilay fitiavana, lasa fitiavam-boninahitra. Fa iverina ny amin'ny fitiavana voalohany. Dia tiany Jesosy tsika ho marina ao anatin'izay hoe tena hoe ny olana tena hoe sedraitsika, dia tsy hoe sedraitsika fa ny olana tena atrehantsika isan'andro dia mifahatahorana hoe sao dia tsy tafakatra. Dia mandeha izao fampianarana izao hoe mandeha foana ny lesiny hoe miomana antsika amin'ny fampakarana indro avy mipapakatra. Ny olana be da be ny olana ty amin'izao tontolo izao. Nisy fotoana izay no asan'Andriamanitra tany fianaratsoa any ambanivohitra fianaratsoa tany dia nidina teo amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Tena tsy olako izany ozy izy, fa ny olako izao efa ela be tsy nihinana henan-kisoa. Samy manana ny olona. Dia afaka ataoko any manome henan-kisoa anao dia mimena. Tonga ny ampitso, tena mety ilay izy fa tokony mba atao an'ilay kotileta fa tsy ilay henan-kisoa. Zany hoe ny olona zany io besoin ny olona io, ty farany izy tenenina mihitsy tena hoe reo vao io nofinao io no henonao dia rehefa mihinana kotileta ianao rapitso dia te hihinana indray ianao hoe zavatra hafa indray. Satria misy luxe, misy zavatra anankiray tsika zao efa ohatra zay zarangahy zay zany ohatra manana bisikileta izy ohatra dia misy olona nefa tsy manana tongotra.
luxe ho an'ny olona tsy mahana tongotra amin'ny fananana bisikleta na ny olona mahana tongotra ary mahana tongotra ianao a fa mahita ianao olona mahana bisikleta hoe tonga ny vato izy afaka 30 minutes amin'ny bisikleta ianao tonga tsy ninona re zany lasa lavitra indrindra eo ambony manarina ve afaka 30 minutes za vela nga tsy mahana bisikleta te hanana 4 mahana 4 te hanana 4 mahana 4 te hanana roplanina tsy mety hijanona mihitsy io besoin anankiray ihany filany io fa ao amin'i Jesosy nefa ianao a marova mahay miolona manana fiononana ianao amin'izay anananao dia manana fedahana manana fifaliana na inona hoaninao eo na inona anananao eo fa raha vao ozy ianao hoe rehefa tonga Jesosy zahampakarina reo vao mipetraka izay tsisy na iza hitabataba eo na nofatrano hitabataba eo na jiramay hitabataba eo rehefa tonga Jesosy dia mangina hoe milamina rehefa ampiakarin' Jesosy zany akory tsy midika azy aloha ny jiramasin'ny karazany a tsy maintsy aloha reny rehefa tonga fotoana amen mila marina tsara tsika mijoro amin'ny fahamarinan'ny teny le tompon'Andriamanitra teo ny teny hoe miteny izy teo hoe tena hoe ny fiombonana dia le fahaveloma dia le teny ao anatinao le izy tsy hoe teny fantatrao fotsiny le izy tsy hoe teny hainao fotsiny rehefa vao teny hainao fotsiny le izy dia mahita olona mitsangatsanga ianao toy zany aza mijangajanga fa ny tena teny velona ao anatinao a dia ianao mihitsy no tsy mijangajanga vokatry le teny tsy hoe vokatry ny fahaizanao na ny kapasitenao zay moa efa fiteniko foana fa rehefa miasa ao anatinao ny teny ny fotoana nizaran'izay hoe raha ohatra ianao mivavaka maraina dia rehefa mifoy ianao rehefa avy eo zany hoe avy mivavaka zay ianao dia miverina natory dia mifoy ianao rehefa avy eo tsy hoe avy mivavaka marain'alina ianao zany dia verina natory ianao rehefa tonga hoe natory ianao amin'ny efatra na ohatrohatr' izany dia taitra ianao amin'ny enina indray a dia hivoaka ny trano amin'izay ianao dia tsy hoe ilay vavaka nataonao tamin'ny alina no miaro anao eny an-dalana eny tsy iny miaro anao eny an-dalana eny hoe tena hoe efa mivavaka tamin'ny alina ka raha misy a volan'olona latsaka etsy dia azoko raisiny iny fa rehefa mandeha eny an-dalana toy izy ny teny ao anatinao hoe aza mangalatra dia rehefa tonga ao an-tsainao izay teny izay dia izay a no miaro anao tsy nivavaka nataonao tamin'ny alina mety manao an'izay asany iny fa teny velona ao anatinao na ianao no mivavaka tamin'ny alina ary tsy afaka nivavaka ianao rehefa tsy teny no nitarika anao tao anatin'ny vavaka hoe miombona amin'Andriamanitra mandrakariva mivavaka aza mitrahatra zany hoe ianao zany tsy tafavavaka tamin'ny alina ary vao tsy nisy tenina naitsanao hoe mila mivavaka ka tsy mitrahatra dia taitra ianao dia mitoy ianao mivavaka fa ny teny daholo no mitarika antsika zay natao hoe fiombonana be da be fiombonana nazavain'ny tompon'Andriamanitra teo fa ity fiombonana anankiray mivavaka dia fidirantsika ao amin'ny tontolon'Andriamanitra rehefa mivavaka tsika dia miditra ao amin'ny tontolon'Andriamanitra fa rehefa mamela ny teny ho velontsika dia Andriamanitra miditra eo amin'ny fiainantsika tsy haiko nahazonareo tsisy fisehoan'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiainantsika rehefa tsy le teny no avelantsika ho velona tsisy fiombonana zany fa sens unika fotsiny hoe za hivavaka fotsiny tonga dia sens unique zany tsisy fiombonana zany fa ianao mifetsy be hoe te hiditra amin'ny tontolon'ny lanitra fotsiny fa ny contrepartiany dia le teny alefa an'Andriamanitra iny ny velona ao anatinao dia misy velona zay ny fiombonana zay zay zany endrika fiombonana anankiray ohatra hoe zay ihany ny fiombonana endrika fiombonana anankiray zay rehefa velona ao anatinao ny teny dia misy fiombonana zay fa rehefa tsy velona ao anatinao ny teny a dia ianao ihany ny hita mandehandeha iny tsisy fisehoan'Andriamanitra dia tsika maky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 9 Jaona toko 9 andininy fa fahatelo amin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny mofo ny zanak'olona tsy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako
no manana fiainana mandrakizay. Ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Io le fotoana andrasantsika io tsy ho problème antsika rehefa marina amintsika io teny io. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy. Io le fiombonana io. Ahoana tsara ozy izy? Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy. Nofon' Jesosy sy ranon' Jesosy. Nofon' Jesosy dia ny tena ny vakivakiana ho antsika. Nofon' Jesosy dia Jesosy moa ilay inona? Teny tonga nofo. Dia raha manao fandraisana antsika tena hoe isaoran'Andriamanitra ny mofo izay vakiana ho antsika. Iny rehefa ataontsika rehefa manao communion. Fa tsika tsy hanao communion rehefa avy eo afaka adiny ray dia afaka adiny roa dia afaka adiny telo na afaka adiny atsasakadiny dia hanao communion. Fa teny tonga amin'ny nofo. Ny nofon' Jesosy dia teny ihany koa. Teny tonga nofo. Dia rehefa velona io teny io tonga nofo ao anatinao, ao anaty communion tsika izay. Fa tsy isaka sabotsy ihany tsika no en communion amin'ny Jesosy. Tsy isaky ny hoe fotoana communion ihany tsika no hanao communion amin'ny Jesosy. Iny marika hita maso iny hoe fiombonana tsika rehetrarehetra miaraka. Fa tsika tsiraray avy any amin'ny fiainantsika andavanandro, any amin'ny individualité sy ny fiainantsika personnel any mila miombona foana tsika n'aiza n'aiza. Miombona amin'ilay teny tonga nofo. Rehefa ilay teny zany tonga ao aminao dia fiombonana izay. Amen. Le izy tsy hoe le teny ampiasaiko amin'izay itiavako azy. Hoe zavatra rehetra miara-miasa mahasoa izay tia an'Andriamanitra. Izay zany le teny. Dia iny misy zavatra latsaka avanto izy miasa ny zavatra rehetra mahasoa izay tia an'Andriamanitra. Nefa zavatra olona hitanao na latsaka an'ilay izy teo. Dia lazainao fa zavatra rehetra. Tsy izay tsy teny ohatr'izay le izy. Le teny zany, izay le teny. Fa tsy ampiasainao amin'ny avantagenao fotsiny. Fa ampiasainao amin'ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Le izy tsy teny ampiasaintsika hoe metimety amiko ty ho amin'ny avantageko personnel. Fa tsy mety le izy raha vao ianao no mahazo hoe makatombony ao anatin'le teny. Fa Jesosy mila velona sy miseho ao anatin'le teny. Amen. Tsy fantatry hoe inona ny teny efa henontsika tsiraray avy na efa raisitsika tsiraray avy. Fa ataovy teny maneho an Jesosy. Fa be da be ny olona manao an'izany. Be da be ny olona no miteny an'izany. Be da be ny olona miaina ao anatin'izany hoe mahazo teny dia amin'izay mahafinaritra anazy ohatrany. Fa nampanompon'Andriamanitra dia rehefa tenena fa nga tsy misy ohatr'izao ny fampianarana ao aminareo. Fa nga tsy misy hoe fitahian'Andriamanitra ny fampianarana ao aminareo. Nefa te handray an'le izay le sens unique anoteneniko teo. Fidiranao amin'ny tontolo n'Andriamanitra fotsiny. Fidiranao amin'ny tontolo ilany fotsiny fa tsy mamela an'ilay tontolo avy any amin'Andriamanitra hiditra ao anatinao. Tsisy communion zany. Tsisy communion zany. Dia ararotina fotsiny le teny amin'izay itiavako anazy. Dia tsy possible. Hoy izy Jesosy hoe izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy. Io no isan'ny antoka anankiray tena hoe rehefa miveriny Jesosy dia ampiakarana antsika. Rehefa miveriny Jesosy dia amelomana antsika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra moa dia mampianatra foana tany amin'ny testamenta taloha dia aloka. Izany hoe rehefa aloka tsy ahafantarana hoe lahy io sa vavy, mainty sa fotsy ny akanjon'io, fa mbola aloka. Raha mijery tany amin'ny Genesis zao dia hoe napatoriany Adama namoahana ny Eva. Rehefa vao miresaka fampakarantsika dia fampakaram-bady izay. Dia ao amin'ny Genesis eo fampakaram-badin'ny Adama no nisany maneho hoe rehefa ahoana no ampakarina. Rehefa ohatra hoe napatoriany Adama, matory zany aloha amin'ny Jesosy, tsy le matory amintsika. Satria Lazarosy lazay mifanatory. Iza koa? Zanak'iza moa? Zanaka vavin'ny Jairo lazay ny fanatory. Eto zany ty Lazarosy ty
tsy lazarosy fa hoe iadama ty tsy fantatra hoe ahoana fampatorian' Jesosy anazy fa matoa iadama nafantatra hoe taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko tsisy mitantara amin'ny Genesisy hoe nampatoriko ianao a dia nididiko tato a dia nesoriko ny taolanao a tsisy Andriamanitra ny tantarany Adama an'izay fa rehefa avy eo fotsiny izy tonga dia nafantatra hoe taolana avy amin'ny taolako ty nofo avy amin'ny nofoko dikan'izany a nahita Adama hoe ay avato iny le nesorina tato amiko dia iny fa namboarin'i Jesosy ohatr'izao dia namboarina ohatr'izao nahita izy fa tsy hiditra be ao anatin'izay tsika sao dia miasa saina hoe ary ahoana nanaovana masony sy ny karazany tsy miditra be anatin'izany tsika fa mandray an'ilay image tsika hoe fampakarana rehefa miprezanteny Adama amin'izay eva teo anatrehan'i Jesosy dia ozy izy ty nofo avy amin'ny nofoko taolana avy amin'ny taolako dia ohatr'izay koa ny fampakarana rehefa ho avy Jesosy misy zavatra hiprezantena tsy maintsy ho prezanteny Jesosy ianao fampakarana tsinony eo ho prezanteny Jesosy tsika tsara avy hiteny ve Jesosy hoe tsy afaka miteny Jesosy rehefa tsy tafakatra any ianao fa rehefa tafakatra ianao dia prezanteny Jesosy ianao hoe izy a ahoana moa izy teo misotro ny rako izy nihinana amin'ny mofoko sy misotro ny rako zany toetra ao aminy misy Jesosy ao anatinao izay presentation tiany Jesosy atao anao rehefa tonga ny fotoana amin'ny fampakarana tsy prezante anao Jesosy hoe iny nandeha tany Atsiromandidy dia nanao an'izao dia nanao an'izao iny nandeha tany Atsiromandidy dia izao ny andraiky ny tany dia izao avy ny zavatra nataony tany tsy izay presentation ataony Jesosy amintsika rehefa tonga any na hoe iny rehefa atao amin'ny ino moa atao amin'ny supérieur dia mandray micro eny dia manao ohatr'izao iny mampianatra iny izay ny tena nataony ity teny ambony tany teny tsy izay no prezanteny Jesosy atsika nisy mpanompon'Andriamanitra miantso anao tamin'ny fotoana teo aloha teo dia ao anatin'ny asa fanompona izy a maloto foana ny fony par rapport amin'ny mpiara-miasa zany dia simba ny fony izy oralahy zao a raha ohatra ka asa fanompona mahatonga an'se tsy sura mahatonga ny fahadiovam-po tsy marina ao anatin'se mahatonga an'se tsy manana hoe fieritreretana madio ajanony mitoera fotsiny ao anaty fanompona mitoera fotsiny amin'ny fiombonana amin'i Jesosy fa raha ny asa fanompona no mandoto an'se isak'izay mandeha ajanony fa lasa sakana ny asa fanompona dia mila mitandriny ao anatin'izany za tsy sanatria mamporisika hoe tena tsy mila manompon'Andriamanitra tsy izany ka zay tsy ny finoana tsy arahana asa ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia maty tokoa fa nefa le fanompona raha ohatra ka izay mahita tena hoe iny foana vera angamba mandray micro eo dia maloto ny foana fa za tsy mandray micro mihitsy ao anatin'ny 3 taona nefa mba samy pastera ihany dia maninona ao anatin'ny 3 taona tsy mandray micro mihitsy dia mety aloto ny fonao ajanony any aza siana sira kory izay mahapastera sy tsy mahapastera anao rehefa tonga any an-danitsy Jesosy tsy prezante anao hoe io pastera tao amin'ny ASVKL rehefa tsy izay ka no prezantena ny anolorany Jesosy anao dia hoe nofo avy amin'ny nofoko satria nandray anazy ary mahana ny rano velona rehefa tsika moa tsy dia hoe na mahay teolozia na inona tsy fantatro fa nisy fotoana fampiresaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra namana dia zalahy mahay teolozia be dia na fiainana fantatro dia tantaraiko fotsiny fiainako dia gaga izy hoe teolozia ohatr'izao zany dia na hoasy teolozia fa ny fiainako ny tantaraiko zay nresahako taminareo teo fa za tsy mahafantatra an'izay teolozia anareo any teolozia dia izao tsy miteny hoe aza mianatra fa ny fiainana fahamarinana amin'ny fiainana ny tsara indrindra mitantara an'ilay izy avo izy zany hoe teoloziana zao zany eny teolozia fa hain'ny lisany ve miatra eo amin'ny fiainan'ny lisany ve dia eo vao hoe dia gaga dia raha raisitsika ihany ilay hoe fampakarana sy ny any amin'ny Genesis teo
araky ny fantatsika dia taty amin'ny côty ny sorona ntaolana nangalana ny evo sy ny nofo nangalana ny eva teo ny nandidiana ary Jesosy rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana taiza no nitsondromona teo ihany koa io no miprezenté ny fiangonana ny vehivavy dia manambara fiangonana rehefa atao anaty baiboly ny atao hoe fiangonana rehefa hoe miteny vehivavy ianao zany zay rehefa miteny vehivavy zany ny baiboly dia mailo kely ianao hoe fiangonana io fa tsy vehivavy hoe ianona na ianona hoe vehivavy sexe tonga dia ohatra zay fa matetika ny dikan'izay ao ambony ana dia ny fiangonana ny fiangonana ny teneniny io dia rehefa nampiakatra amin'ny fiangonana ny Adama tamin'izany dia miprezenté hoe io nofo avy amin'ny nofoko taolana avy amin'ny taolako ampiakatra anao Jesosy hiprezenté anao teto no tsibarana inona no mivoaka tao rano sy rà ny rano dia ny nanaovana batisa ianao le efa maty satria tsy maintsy maty Adama tsy maintsy napatoriany Adama zay vao tafavoaka Eva tafavoaka ny fiangonana dia ianao koa tsy maintsy atao batisa ny batisa dia ianao manaiky maty na levona fandevenana natao hoe batisa ka raha mbola tsy nalevona ianao dia le izy tsy le batisa fo za zany hoe tsy teny hoe batisa ny fametrahan-tanana rano kely na rano be fa natao natao rano be ary ianao kanefa ianao tsy maty dia tsy hainareo ny toyany tsy poince na natao batisa tamin'ny rano be ary ianao ny sasany ohatrany hoe fasika raha sy diso rehefa ohatra hoe any amin'ny tany tsisy ana dia any anaty fasika ianao le asitsika aloha any amin'ny désert iny no efa misy natao batisa ohatra zany hoe fasika an'io dia nitotofo natao anaty fasika endriky le hoe efa nalevina ianao zany dikany hoe efa nalevina ianao dia efa maty ianao efa maty dia rehefa maty ianao dia le rano Jesosy indray no manadio anao manafaka anao manasa ny fahotanao rehetra dia le rano Jesosy ny velona ao anatinao dia iny amin'izay ny prezenté Jesosy rehefa avy eo tsy afaka miaraka mihitsy any mbola velona sy ny hoe Jesosy velona ao anatinao tsy afaka miaraka ny fahavelomanao ohatrany le namana teo le niteneniko teo zao hoe mena enako izy dia nitady kotileta indray rehefa rapitra satria izay ny velona ao anatiny dia tsy handray fahavelomana zavatra hafa mihitsy tsy handray fahavelomana Jesosy mihitsy izy zay le hoe tsy afaka miaraka ny fahavelomanao amin'izao fiainana zao tsy ilay Jesosy teo velona ao anatinao amin'ny alalan'ny teniny amen vonona tsara tsika amin'ny fampakarana rehefa hoe tonga le teny rehefa hoe miaina n'le teny rehefa hoe avelanao hiasa ao anatinao ny teny dia misy fiombonantsika manana fiombonantsika satria izay ny ten'Andriamanitra hoe izay mihinana ny nofoko izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy tena hoe fiombonana ara-baky teny ny ianao manaiky hoe ilay teny tonga nofo ny velona ao anatinao tsy ilay olona mitady henan-kisotrony zany na le mitady bisikileta na le mitady 4x4 na le mitady roplanina na le mitady inona koa te hanana ozy izy pasteur Daniel zay te hanana karazana anana aloha eto amintsika dehibe dia mbola pitsika n'le te hanana an'izao te hanana zao karazana anana rehetrarehetra io tadiavintsika daholo aloha mihinana vary amin'ny nanana fotsiny dia manasa anao ny tenin'Andriamanitra tsaiko hoe inona ny tontolo andehanantsika tsy raha avy androany avelanao velona ve le teny izy eo mba tsy teniteny foana fotsiny tsontsika hoe ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisehoako ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisiko
ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy fitiavana henan-kisoa. Ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao a dia ianao ilay teny. Te moa ny azo velona ny tenin'Andriamanitra ny ananiny eny. Maly zay rehefa nandeha te nody avy any Antsiramadidy dia mifampiresaka ny ao anaty tômôbila dia ianao mety miasa saina hoe tsy maintsy mitory teny sy ny karazany. Fantantara ilay rahalahy namana anankiray dia hoe vao tamin'ny herinandro zay ozy izy tsy fisotroana toaka. Tena eo daholo ny olona rehetrarehetra ao anaty fety zany invité izy mirahalahy. Dia rehefa invité izy mirahalahy dia naroso amin'izay ny tena hoe avorazana. Whisky faran'izay tena hoe avorazana ozy izy zareo. Dia rehefa naroso iny dia hoe zay tompoko tsy misotro. Jerevana ny olona manodidina misotro daholo. Ary le olona manodidina misotro dia manompon'Andriamanitra ny sasany. Olona mivavaka ny sasany. Efa mivavaka zay ozy izy le olona mpiservy zany. Le mpiservy zany izy diakona mpiservy ihany koa dia. Tsy haiko mety diakona izy any amin'izay misy anazy dia za zany mpiservy e. Za zany manana diako service dia ana diakonao sa za zany mpiservy any am-piangonana mpiservy dia aty koa mpiservy fa eto JNB na Red Label na tsy fantatro na sy ny karazany no servieko. Mpanompon'Andriamanitra dia miservy. Dia ny ao an-trano misotro daholo fa izy mirahalahy rery ny tsy misotro. Mpanompon'Andriamanitra atao amintsika moa izy mirahalahy. Zay no nahatonga saina ny mpiservy. Za koa ozy izy mpanompon'Andriamanitra. Fa tsy mba oatra anareo zao. Tsy manana fijoroana oatra anareo zao. Dia tao anatin'izay dia izy mirahalahy zany no mitondram-bavaka an'ilay olona hoe matoy izy efa tafajoro nahitan'ilay olona fanekena fa misy fahaveloman'i Jesosy ao anatiny. Ny afaka miasa izay zavatra izay. Tsy hoe fijoroana ety mitazona micro sy ny karazany ety foana. Fa fijoroana rehefa manoloana ny tontolontsika eny. Le izy tsy hoe izy Rolando tsy mpisotro toaka. Fa misy teny ao anatiny. Misy fahaveloman'i Jesosy ao anatiny. Tena mpisotro fantatro le rahalahy, olona mpisotro toaka akaiky raha izy taloha. Efa nisoroany vavolombelona taminay zany tamin'izay vao nihaona voalohany. Olona tena mpidoroka izy taloha. Fa rehefa nandray an' Jesosy izy rehefa mamela an'ilay teny velona ao anatiny izy satria miandry fampakarana. Satria te ho prezantena rehefa tonga ny fampakarana. Te ho prezantena hoe ray Adama hoy zany prezante dia hoe taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny nofo fa Jesosy ny prezante hoe rako no ao aminy nofoko no ao aminy ampandrosoana izy. Zay no ilayntsika hijoroana any amin'izay misy atsika any. Zay no ilayntsika ho fiainana any amin'izay misy. Tsika zany tsy hoe rehefa tonga izay fotoana izay hoe za Jesosy le nihinana nofonao sy fa ety amin'izao tontolo izao dia efa hiainantsika le izy. Hoe misy Jesosy velona atao anatiko. Aloha izay fahaveloman'i Jesosy zay no iseho. Naiza misy anahy. Afaka prezanten'i Jesosy ianao na ety amin'izao tontolo izao dia ety ary. Manana fierté aminao Jesosy. Rehefa ohatra ianao mandeha eny an-dalana eny ka mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra dia mba fiera izy hoe tena zanako. Tena fiainako ny ao anatiny. Tena zany velona ao anatiny. Afaka miteny mihitsy tsika hoe tsy za Jesosy nge ny teny an'izany. Ny ray izay atao anatiko izy no manao ny asa. Tsika koa tsy afaka hitentsika hoe zany nanao an'ilay izy. Fa tsika miteny hoe Jesosy izay atao anatiko no manao ny asa. Satria Jesosy ny modelitsika. Jesosy modelitsika fa tsy hoe Jesosy ampahafantarina antsika fotsiny. Fa Jesosy ny modelitsika. Jesosy amin'ny persona tsy sany teny hoe zany navita an'izao. Fa miteny izy hoe izay hitako tao amin'ny ray no nataoko. Dia ny ray izay atao anatiko no miasa. Tsika tsy afaka manao zavatra akoatr'izay. Izay niraisintsika tao amin'i Jesosy. Ary Jesosy izay atao anatintsika ndao avela hiasa. Fa rehefa miasa io Jesosy io na rehefa avy eo ary mifampakarana ka ianao mandehandeha eny fa tsy hoe atao am-piangonana. Lasa foantsika. Men manana antoka ianao manomboka izao. Fa na roviany io
araka ny entin'ny mpanompon'Andriamanitra teo tsy miova zany tsika. Ny fitiavantsika fitiavana voalohany foana ny fitiavan'i Jesosy ao anatintsika fa tsy hovaintsika hoe satria miaraka amin'ny Jesosy le teneniko tamin'ny voalohany teo hoe rehefa tahina Andriamanitra dia lasa mivadika anatin'ilay fitahiana ilay fitiavana tena avy eo amin'izay tsy homeny Jesosy satria zatra an'ilay nahazo dia tena tsy izy indray ty Jesosy dia miova ilay fitiavana lasa fitiavana fitahiana fotsiny. Voaviana moa tsika andresahana teto tsy haiko hoe teto ve sa taiza iny voavintsika andresahana teto hoe amin'ny voalohany tena faly ery miaraka amin'ny Jesosy satria sy ninona ohatrany izay angatana vao manomboka voalohany iny azo foana. Aty ariana zay jerevana afaka telo taona mbola misy valim-bavaka tsy azo any afaka 10 taona fa ianao nefa mitoetra tsara foana. Fa ianao vao hoe miala fitiavana voalohany ianao zay rehefa vao ohatra ka hoe tsy tonga intsony ilay fitahiana zay ilay atao hoe fitiavana voalohany miala. Satria le fitahiana kay nanarahana fitiavana tsy fitiavana an Jesosy ianao fa fitiavana fitahiana. Na fitiavam-boninahitra koa manala ny fitiavana voalohany io. Tsika tsy miady voninahitra zany. Tsika miaina amin'ny fitiavana voalohany. Rehefa miverina Jesosy mahita an'ilay fitiavana voalohany fitiavana an'ilay teny. Le teny rehefa hoe tiana dia avela miasa fa tsy averiko kely le niteneniko teo hoe tsy hoe avela miasa amin'izay zavatra tiako fotsiny le teny fa avela hiasa le teny mba aneo an Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Amafisiko kely zay satria rehefa zavatra tiantsika no hitadiavantsika no ampiasantsika an'le teny tsy maneho Jesosy zay. Fa rehefa amin'ilay mafimafy amintsika mankatoa an'le teny iny mihitsy atao iny mihitsy adivana hoe tira nga mafimafy ty hoe mamela heliko tia tira nga mafimafy ty hoe malemy fanahy tia kanefa tonga le teny avy ao anatinao no mivoaka tairo nga fa ataoko tia iny le teny maneho Jesosy. Dia rehefa mitsanga rehefa tonga na fotoana hoe io tsy hitanao fa misy Jesosy ao anatiny zay ny présenté Jesosy ianao zany anga tsy hiteny tsony fa tonga dia dinio misy Jesosy sa tsisy ao anatiny io dia tonga dia mahita le anjely hoe hay misy tokotrany ao anatiny io. Zay no présenté ianao rehefa tonga ny fotoana miakatra eo ianao tonga dia jerevana hay misy Jesosy izy mandroso tompoka ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mpanompo tsara sady matoky ao amin'ny Jesosy ny fahamarinana. Ny mpanompo tsara sady matoky ao amin'ny Jesosy ny fahavelomany fa tsy any amin'ny asa ny fahavelomany hoe satria hoe mpanompo dia hoe ny asa be ve non. Misy Jesosy ao anatiny misy Jesosy marina ao anatiny tsy hoe mpanompo zany dia tonga dia hoe ao aminazy ny nahavitan'ny asa tsy izay ka fa mpanompo tsara sady matoky rehefa voatarafina dia hita Jesosy velona amin'ny teniny fa tsy hoe olona manararoatra tenin'Andriamanitra fotsiny. Amen. Vavaka tsika nasanao hitsangana ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zay ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Tompo misaotra fa androany zay afaka miteny fa mahazo antoko zay ny hoe ampandrosoanao ny hoe ho ampakarina rehefa miverina eny amin'ny ramalanitra ianao. Androany zay mahazo antoka fa rehefa tonga ianao dia isan'izay ampakarana zay ho ampakarina zay manana an'ilay fiainana zay manana teny velona ato anatinay zahay tsy manana teny velona ho ararotina fotsiny zay hoe ninona angatahinay amin'ny anaranao dia ho azonay zany dia ny angataka lava fa ny teninao zay velona ty anatinay mitondra anay amin'ny fahamarinana tompo ary manamasina anay zany teny fahamarinana avy aminao zany. Misaotra Jesosy fa tsy izahay misaotra fa ianao fa raha izay fantatray fa tsy manana na inona tsy mahay manao na inona izay fa miombona aminao zay dia ao aminao mahay ny zavatra rehetra izay mahay voky mahay noana voakedra manodidina fa tsy tery mahay velona amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Alléluia. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoka. Iroso mifanatitra tsika dia sady manambara iroso mifanatitra tsika dia
manampy vaovao ihany aho zany ety an-dalana ho an'izay efa tany Tsiromandidy moa efa naheno azy ity fa ho an'izay mbola tsy tany a ho an'izay tsy tany dia mety tsy naheno anazy fa amin'ny weekend ny Pentecôte mila miomana zany tsika dieny zao ho an'izay tsy tany Tsiromandidy mila miomana tsika dieny zao fa ny weekend ny Pentecôte ny sabotsy ny lahady hatramin'ilay lundi de Pentecôte 23, 24, 25 mai dia anao lasy retirety tsika zareo tena hoe mitokana tsika tsiraray avy miaraka daholo dia tsisy mody zay mahatonga izy hoe atao lasy fa tsy atao hoe fisindana sy dia hoe fisindana dia izy mantsy akaiky any tena zay dia ody kely aloha fa rapitso ndray zay verina fa lasy le izy dia miaraka ao daholo tsika miaraka ao tsika manomboka amin'ny voataitra amin'ny maraina dia mandrapifoha tsika latsinainy maraina sy zavatra atao hoe miaraka ao foana mety misy voakitaby ianao amin'ny telo maraina hoe ao alibavaka na ohatra hoe matory ianao amin'ny 12 dia foazy ianao amin'ny telo miara mivavaka zay zany zavatra atao any mandritry ny tontolo andro misy fandaminana foana atao eo tsy akody io za mihiny fa tianao zany dia tenyzao zany dia manomana atsika hoe mbola misy roa volana zany fanomanana ny ao an-trano fanomanana ny fotoana fanomanana mpanamba tena hoe ho vonona amin'izany zavatra zany dia ny toerana tsy lavitra fa tokony hoe Tantananarivo eto ihany afaka sampana ny responsable sampana tsirairay moa samy mandamina anazy zay ny isan'ny vaovao lehibe anankiray dia fotoanantsika moa mitohy foana rapitso eto sekoly fanasitranana miaraka amin'ny papa ny larobia sekoly fitahim-panazy fanambinan-toetra miaraka amin'ny pasteur Rabe Adra Hery Irina lakamisy miverina ny fivadikanina na tonga ny tsisy fivadikanina teo mantsy mpanompon'Andriamanitra efa lasa ny aloha tany Tsiromandidy daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia tsy voagere hoe iza no andraikitra ny tao tamena fa amin'ny lakamisy zao zany dia efa miverina indray ny fivadikanina zoma ao amin'ny trampokon'olona manomboka amin'ny 4 dia ny sabotsy tsy ao amin'ny trampokon'olona intsony indray fa miverina eny amin'ny centre eny bypass tsika dia ny cellule isaky ny faritra moa rehefa lahady samy mamonjy tsika ho an'izay tsy manana fiangonana hoe tsy manana fiangonana amin'izay misy anazy zany dia afaka misokatra ho antsika tsiraray avy ny cellule amen saotran'Andriamanitra sika ny amin'ny fahatanterahany fotoana manasanao hitsangana dia ndray tsika hivavaka dia raha misy efa niraisinao tao amin'Andriamanitra androany raha misy efa hoe raha tena hoe velona tao anatinao ny teny sy ny fiainana androany dia isaoran'Andriamanitra zany dia Andriamanitra Jesosy hitahiry izy rehetra niraisitsika tsiraray avy ary ho vavolombelona zany teny zany mandritra nyity tontolo andro ity ho vavolombelona teny ianao na any amin'ny tokantrano na any amin'ny toeram-piasana na any amin'ny toeram-pianarana na eny an-tsena sy ny fiarahamonina rehetra aoka marina aminao vavolombelona zany teny mpitiavana sy teny mpahamarinanao amin'Andriamanitra zany raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay fa tianao zahay androany tsy handeha fotsiny amin'izay sainay tsy handeha fotsiny amin'ny fiainana mahazatra anay tsy handeha fotsiny amin'ny anarana maha kristianina fa androany Jesosy noho ny fahavelomanao aty anatinay dia manana fiainana vavolombelona izay noho ny fahavelomanao aty anatinay dia afaka miaina vavolombelona zay tsy hoe hijoro vavolombelona fotsiny amin'ny sabotsy fa ny fiainanay androany fiainana vavolombelona fahamarinana ny teninao fiainana vavolombelony fahamarinana ny fahatsaranao sy ny fahavelomanao aty anatinay tompatolotra amin'izany ny fiainanay androany ny fahavelomanay androany ho vavolombelona zany teny zany Jesosy Kristy tompo tsara indrindra tena hoe ho fiainanay zany manomboka izao indray Jesosy Kristy tompo tsara indrindra mety eny amin'ny tontolo rehetrarehetra samy hafa misy anay toeram-piasana toeram-pivarotana tokantrano na any amin'ny fiarahamonina fa aoka izay Jesosy ho vavolombelona ny fahamarinana ny teninao ho vavolombelona ny teninao mihitsy Jesosy zany tonononay amin'ny anaranao Jesosy ho fahamarinana ho any tsiraray avy tompo naizanaiza misy an'ireo tsiraray avy naizanaiza le anay tsiraray avy dia vavolombelona fitiavana izahay ho vavolombelona ny fanetretena izahay ho vavolombelona ny fijoroana amin'ny fahamarinana ny teninao izahay
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta. Hita ianao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Alléluia. Amen. Tsara ho ny fahasoavana. Tsara toy izao. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao antsika rehetra. Alléluia.